dia tonga soa atao amin'ny fandarana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Ny fandarana izay atolotro anio zany dia fanaitanana antsika malagasy rehetra manerana ny tany na ny eto Canada na ny any amin'ny tany rehetra rehetra any zany mba handray anjara amin'ny fanampiana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoanan'ny coronavirus izao. Ny hetsika moa zany dia karakarain'ny groupe Tambiro miaraka amin'ny fondation Jeanne Forêt mba hoentina ampitambatra ny hery rehetra izany izay misy aty Canada, tsy manavaka ara-poko na ara-pinoana fa dia miara-mirohitra zany isika mba hanavitra any Madagasikara, hanome ny tolo-tanana avy aty ny mba ampiarina ny lohan'ny malagasy ao anatin'ny fahatrana mangitsokitsoka hitondra ny anjara biriky amin'ireo fanampiana ara-tsakafo. Tsy misy ny resaka kajikajy politika na ny resaka fitadiavan-tseza izao zavatra izao tompoko lahy sy tompoko vavy fa dia fitiavana tanteraka no mitondra ny groupe Tambiro sy ny fondation Jeanne Forêt amin'izao fotoana izao. Ka manentana antsika zany mba handrosaka vola izay hoentina hanampiana an'ireo olona izay sahirana, ny tena sahirana indrindra zany any Madagasikara. Io amin'ny lien eo ambany io zany no klikentsika dia ao zany tsika no miditra amin'ny GoFundMe. Zany hoe ny vola rehetra izay ho azo amin'io zany dia hozaraina amin'ireo olona faran'izay marefo mahatra any amin'ny faritra enina misy eto Madagasikara. Matokisa fa tsy misy mihitsy ny familivilina ny vola ary mena eto daholo ny tatitra momba ny fizarana ny vola rehetra ary dia hoarahana amin'ny internet ary dia ho alaina sary daholo sy ny video ary miaraka amin'ny profo ny fizarana azy zany any amin'ny faritra enina. Marihana fa kely dia kely ary gododo raha lazaina zany ny zavatra vitanay fa dia izay no tsy rambony tanana zany amin'izao fotoana izao ka dia ekeo tompoko lahy sy tompoko vavy fa rehefa miara-misalahy ny malagasy dia mety ahavita zavatra. Ny fondation Jeanne Forêt moa dia efa niorina tamin'ny 2015 ary ny objectif zany dia ny hoe accueil et soutien de la famille immigrée eto Canada zany ary ny fanomezana ny fanampiana an'ireo malagasy mahatra any Madagasikara. Inona moa no nahatonga an'le hoe accueil et soutien de la famille immigrée eto Canada? Satria mila tosika ara-toetsaina sy ara-panahy ny olona izay voatonga avy any an-tanindrazana. Dia ireny efa atolotro amin'ny YouTube reny zany ny akabeazan'ny tosika ara-tsaina na appui psychologique zany satria misy ny atao hoe choc culturel tsy mitovy amin'ny fiainantsika tany Madagasikara ny fiainana aty ary na ny toe-tsaina ary dia samihafa ka raha ohatra ka tsy voatoana ara-toe-tsaina sy ara-panahy sy ara-batana ny olona iray dia mety hiteraka aretina ho azy izany zavatra izany ary dia hiteraka tsy fahombiazana amin'ny fifindramonina eto toerana zany satria maro dia maro rehefa natao zany ny fikarohana dia maro ireo karazan'olona izay salama tsara niala tany amin'ny tanindrazana avy any Afrika dia maro rehefa tonga eto dia voan'ny cancer, voan'ny dépression nerveuse, voan'ny hypertension artérielle ary dia
maro ny very fanambola velona satria dia tsy mitovy mihitsy ny zavatra niainana tany Afrika sy ny zavatra iainana rehefa tonga aty satria rehefa tonga aty dia ilay ataontsika hoe zany hoe individualisme izay no iainana zany amin'ny société ka hitsimbinana zany an'ireo karazan'olona izay tonga izany ny mpiray-tanindrazana tonga mitady ravinahitra aty zany dia fanomanana azy izany sy fanohanana azy amin'izay karazana adaptation izay satria rehefa marefo dia marefo zany ny capacité d'adaptation ny olombelona iray dia izay no mampivaralila ny fiainany ary mety hitondra azy hatrany amin'ny fahadisom-panantenana tanteraka. Dia manasantsika rehetra zany androtsaka vola, klikeo zany ny lien eo ambany dia afaka mandrotsaka vola ianao na aiza zany eran'izao tontolo izao mba anampiana ny mahantra any Madagasikara. Dia ny fandarana manaraka moa zany dia ny namantsika Volonirina Rajavely no anazava bebe kokoa zany ny momba ny groupe Tambiro. Izy moa zany no tena angady nananana sy vinahitana ny groupe Tambiro. Vehivavy manam-pahaizana tokoa izany Ramatoa Volonirina Rajavely izany ka dia narafiny amin'ny tena tokony ho izy ny projet rehetra dia anaraka eo koa zany Andriamatoa Bouda Michel izay anazavantsika bebe kokoa zany ny momba n'io groupe Tambiro io. Veloma tompoko.